Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa ny Vivo Énergie Madagascar dia mpanohana lehibe ny ekipan'ny Bouma sy ny Bertin nanomboka ny taona 2024 amin'ny championnat rallye international de Madagascar miaraka amin'ny marque Shell Helix fanadidina avy hatrany Claudia Rasson sy Mami Rasoanef. La performance dans les conditions extrêmes niary fatratra izay sotoavina mampiavaka ny marque Shell Helix izay nandritry ny rallye international de Madagascar andiany fa enina amby telopolo ny ekipan'ny Bouma sy Bertin izay nibata raha teo ny amboaran'ny tompon-dakan'ny Madagasikara. Maritra ny fiarahamiasa misy eo amin'ny rototo na ny adanina na ny akilina dia nanamafy izany. Omaly moa no nitanterana tetsy amin'ny Ibiza-Kondrana ny fanolorana ny trophée. Io fotoana io no nentin'i Bertin Randriamiaingo nanambara fa i Bouma sy Lova indray no équipage amin'ny taona 2024. Tsy te hilaza an'izy officiellement zany hoe hijanona ny Bertin mijanona l'équipage Bouma Lova zany no fasena an'le flambeau amin'ny saison manaraka miaraka amin'ny Shell ihany io mazava ho azy ny Shell teo fa namety fa hiaraka aminay hatrany ary koa zay mbola amélioré zay kely hoe tratry ny herinay sy vidanay mikasika ny championnat raha misy fotsiny ho iaho ny championnat d'Afrique izay ny tsy maintsy hoe Bouma sy Bertin satria le symbiose sy le fiarahana zany efa mipetsaka dia zay angamba mety hoe mety anavao kely fa na zany zany tsy hoe andiso farantenanareo ny tenanay raha hiaraka ny Bouma sy Lova ho an'ny amin'ny herintaona fa dia egna ane ka mba hoe totosa soamantsara ny fanomanana ny fiarapidia ny Shell io zany efa manaraka anay dia isorana lehibe dia lehibe ho an'ny Shell Helix zany. Faharoa manaraka an'izany ho antsika mpakafy sy ataoko hoe miaino anatin'ny monde rallye azo adiny fa ny rallye eto Madagasikara dia manana ny toerana izay misy azy eto Afrika maneran-tany ary zay mahatonga anay misafidy ny Shell Helix zany satria international ilay izy manana ny toerana izay misy azy zany eo amin'ny resaka lubrifiant carburant dia miaraka amin'izay angamba tsapanareo hoe ny compagnie pétrolière zany no miady amin'ny rallye eto Madagasikara tsisy fanomezantsiny zany satria soary zany aloha zay fa mbola manana ny Shell amin'izao fotoana zay zay toky ho anay ho an'ny aveniran'ny rallye eto Madagasikara ka nanratanay hatrany ny tsaikefa sy ny mba fahaizanay amin'ny sehatry ny fambolena fiarapidia. Manaprofo ny fandresena azo fa azo itokisana ny vokatra Shell na dia eo aza ireo fepetra maro takina amin'ny fifaninanana rallye izany raha tsy laza afa-tsy ny maripahana ny afainganam-pandeha ary ny toetry ny lalana.